Ao anatin'ny vanimpotoan'ny fam-pielezankevitra tanteraka ireo kandida hifanianana amin'ny fifidianana filohampirenena eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Misy ary ny fepetra manokana izay noraisiny mpitandro ny Filaminana entina hisorohana ny mety ho fikorontanana ao anatin'ny vanimpotoan'ny fikarakarana ny fifidianana toy izao. Ny antsipirimba vao vetrany. Nametraka fepetra vitsivitsy momba ny fitandrona Filaminana, mandritra ary ao aorian'ny fifidianana ireo tompon'andraikitra, isa-tsokajiny eo anivon'ny tafika, ny zandarmaria ary ny polisy-pirenena. Nisy arak'izany ny fepetra notapahana tao aorian'ny fivoriana ny rana teny amin'ny ila-pampanjakana Mahazoarivo. Mitondra fanazavana ny commandant Fidelis lehibe ny serasera eo anivon'ny zandarmaria-pirenena. Raha tsika mahalala fa ny Filaminana no andriakena ny asa rehetra mahakasika ny fantanterahana ny fifidianana. Noho izany dia mandray reto fepetra manaraka reto ny mpitandro Filaminana mba hatomombana atsakany sy andavan'ny fifidianana. Nametraka cellule de veille aty amin'ny niveau national, ny amin'ny faritany sy amin'ny faritra ary amin'ireo distrika rehetra izay azon'ireo mpanatanteraka ny asa mahakasika ny fifidianana sy ireo kandida rehetra ampiasaina raha misy ilana azy. Nametraka élément vonona mandrakariva irosaka-tsehatra ao anatin'ny fotoana fohy rehefa misy ilana azy eo anivon'ny emo rehetra. Mamerina mandrakariva ny fiantohana nataon'ireo manomboana ambony ao amin'ny mpitandro ny Filaminana mba hatanterahany ny andraikitra nakinina tamin'izy ireo dia ny fiantohana ny Filaminana. Miaro mandrakariva mba tsy hisian'ny fandikana vilana hoe maneritery ny safidiny mpifidy mpitandro Filaminana. Ka noho izany dia apetraka lavitry ny birao mpifidianana ireo élément vonona ny irotsaka-tsehatra ary tsy miditra ao mihitsy raha tsisy réquisition avy amin'ny tompon'andraikitra ny birao mpifidianana. Misy ihany koa anefa ny fepetra takiana amin'ireo kandida filohampirenena sy ireo tompon'andraikitra rehetra misana amin'ny fikarakarana amin'ny fifidianana. Mifandray amin'ny tompon'andraikitry ny mpitandro Filaminana voakasika raha misy ilana azy. Manaja ny fepetra momba ny Filaminana rehetra. Tsy mampiasa ny élément-ny mpitandro Filaminana mba ho fitaovana entina mandresy lahatra ny mpifidy azy. Mandray ny andraikiny raha misy foara-pefy na fanotohinana filaminam-bahoaka ataon'ireo mpomba azy. Manao ny service d'ordre ao anatin'ny toerana fambolena bahoaka izay ataony. Tsy mampiasa fitaovana mety hanotohina ny filaminam-bahoaka toy ny zava-mahadomelina, toy ny fitaovam-piadiana, tsy mitondra fitaovam-piadiana, tsy manao fandrangitana na fampiatsiana, tsy mampiasa tsiboapoaka na balafomanga ary tsy manakana ny lalam-pem-bahoaka. Anjaran'ny tsirairay izany no mijery ny tandrify azy mba hisorohana ny mety ho fiara-pefy mandritra ary ao aorian'ny fifidianana.